Fifaliana lehibe indray no arabako antsika rehetrarehetra rehefa namalala izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana vavaka fiambenana sy tsika rehetra ihany koa izay samba ny voatonga eto dia arapaina manokana ianao tahian Jesosy tsika rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany dia fifaliana ho any hitondra ten'Andriamanitra indray hampahery antsika amin'ity androany ity. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany antsika ao Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko faefatra andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fafito amby telopolo ny jerentsika fa nefa tsy ovakitsika manontolo satria lava fa hovitiniko aminao fotsiny ny tantara. Ny Solamandry dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny vehivavy Sonemita sy ny zanany. Nisy fotoana rehefa namalala Elisa mpanompon'Andriamanitra mpaminany Jehovah tamin'izany fotoan'izany dia nandalo teo amin'ity tanàna anankiray atao hoe Sonema. Ary rehefa nandalo teo izy dia nahita vehivavy anankiray izay voalazany ten'Andriamanitra fa manan-katao nanan-karena teo an-tanàna fa io vehivavy io dia nanasany Elisa manao hoe mandehana aty anatin'ny tokantrano nanasa azy sakafo. Dia rehefa tonga tao Elisa dia tsy nionina tamin'izay io vehivavy io fa rehefa niresaka izy mivady dia hoe maninona moa raha tazomintsika ato mihitsy Elisa ka tsy avelantsika mandeha. Haleloia, satria io lehilahy io dia lehilahin'Andriamanitra io ary ny feon'Andriamanitra dia ao ny hainotsika azy tena olona omban'Andriamanitra io fa aleo tazomintsika ato na ianana raroatra rehefa n'izy mivady raha teo koa moa nisy ny natao dia namboarin'izy ireo ny efitra tao ambony efitrano ambony dia nokarakarainy tsara nasiany ny fanaka mahafinaritra nahafahany Elisa nipetraka tao amin'ny toerana io. Elisa tsy Gehazy mpanompony niaraka tao tamin'izany. Dia tamana tao koa Elisa satria voakarakara nafinaritra ny fandraisana nety tsara dia tamana tao izy. Ny tokantranonao ravana ataovy tokantrano mahatamana an'Andriamanitra. Karakarao tsara ny tokantranonao. Amorony tontolon'Andriamanitra ny ankohonanao, ny tokantranonao, ny fonao, ny fiainanao manontolo mba hahatonga an'Andriamanitra ho tamanao aminao. Elisa dia tandinon'i Jesosy. Ary tamin'izany fotoan'izany tsy ny olona rehetra ny afaka nanao an'io hetsika io fa ny olona izay nanaka tao satria nisy fandaniana tao, nisy volany laniana tao, nisy fotoanany laniana tao fa raha olona nanana hevitra anankiray fotsiny tsy afaka nanao an'io hetsika io rehefa namalala. Fa amin'izao fotoan'izao Jesosy efa tsy hita amin'ny masontsika intsony fa nizany izy dia afaka mandray azy izay rehetra manasa azy, izay rehetra mihazona azy, izay rehetra te hitoerany dia hitoerany. Haleloia. Dia tsika rehetrarehetra androany karakarao Jesosy dia tamanao aminao izy. Ary rehefa tamana tao Elisa dia voakasika Elisa tamin'izany fihetsika nafinaritra nataon'ity vehivavy ity izany. Dia ozy izy Elisa mantsaingy azy hoe ndana ozy izy anontany hoe inona ny zavatra tsy ampy tamin'ireto olona ireto mba hahafahantsika mamaly soa azy satria lehibe ny zavatra nataony tamintsika. Dia lasa Gehazy nandeha tany amin'ilay vehivavy dia niteny hoe inona ny zavatra mba hirinao angatahanao. Dia ilay vehivavy miravana namaly hoe za ozy izy tsy zavatra angatahako manokana satria za eto amin'ny taniko za tsy zavatra mahory dia tsy nangataka nenenina izy. Fa zao nefa rehefa niverina avy tany amin'ny vehivavy io i Gehazy dia niteny tamin'ny Elisa manao hoe tsy hitanao va ozy izy fa tsy mananjanaka ange ozy reto olona reto ary le lehilahy vadiny efa antitra. Tiany Gehazy tenena hoe sao dia mba zanaka no omena azy. Tsy nangatahany io vehivavy io zany ilay vehivavy tsy niteny hoe meo zanaka satria ny tena marina tsy hoe tsy nahahory azy ilay zanaka fa efa tsy tao anatin'ny sainy intsony hangataka an'izany. Efa adiny tanteraka, efa novonoiny tao anatiny ny faniriana zaza ry havana malala. Za mino hoe misy olona hoe ohatr'izany. Mety hoe efa tena na niteny an'io zavatra io anatrehan'Andriamanitra rehefa tsy mampafana anao intsony. Satria ozy izy ianao hoe tsy possible intsony izany. Dia ity vehivavy ity dia momba tahaka andry Sara, tahaka andry Rahely, tahaka andry Elizabeta. Fa izy efa nampionona ny fony ohatran'ny Sara koa ohatr'izay mihitsy. Efa tsy nieritreritra hangataka izany intsony hoe mila zanaka ako Andriamanitra. Fa nataony hampy anazy dia nionina izy.
fa Elisa tsy nionona. Elisa ravana tsy nionona. Ary Andriamanitra koa tsy mionona. Amin'ny fotoana ny olona anankiray ravana malala. Manana etaeta ifandray amin'Andriamanitra. Anao fitoerana ho an'Andriamanitra. Ikarakara an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ravana tsy mionona. Fa na dia tsy miteny azy ianao dia fantany. Fa nisy zavatra ngery havana. Nandritry ny taona maro vehivavy io naniry zanaka. Fa rehefa tsy nahazo izy dia nionona izy. Dia tsy niteny intsony izy dia efa nieritreritra hoe tsy mahazo an'izany intsony aho. Fa Andriamanitra mahafantatra. Fa mbola ilain'ity vehivavy ity izany zavatra izany. Aleloia. Ary tonga ny fotoana androany. Hitenenany Elisa aminy fa azo zaza izy. Satria efa nanao zavatra ho an'Andriamanitra izy. Satria izy efa nanao dingana, efa nikarakara an'Andriamanitra, efa nanasa an'Andriamanitra, efa mahafinaritra ny Elisa ngery avy natao amin'ny toerana io ary nakasika ny Elisa ny zavatra nataony. Dia teo eo ihany dia nampanatsony Elisa raha vehivavy. Ary dia niteneny Elisa manao hoe amin'ny heritaona tahaka an'izao izy dia hiteraka zazalahy ianao. Dia tsy nino io vehivavy io ary izao mihitsy moa nitenen'ilay vehivavy hoe aza mampandainga, aza mandainga hozy izy. Fa ianao ve mpanompon'Andriamanitra dia mandainga. Indraindray ngery havana izany mihitsy. Rehefa miteny ianao hoe fiainanao io mbola iova, zavatra angatanao io mbola ho azonao. Dia hozy izy ny olona hoe tsy marina izany. Tsy mitombina izany. Fa izao fotsiny havana manahoana ny fandraisanao an'Andriamanitra. Manahoana kay ny fikarakaranao an'io fonao io sy tokantranonao io sy fiainanao io eo anatrehan'Andriamanitra. Mahatamana an'Andriamanitra fotsiny ve eo aminao. Fa raha tamana eo aminao Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy mionona amin'ilay mipetraka fotsiny eo aminao. Fa Andriamanitra tsy maintsy hanao zavatra izy. Dia teto ravana malala dia nahazo zanaka tokoa ilay vehivavy. Aleloia. Tena nahazo zaza izy ary za mino fa tena nifaliana, tena fety tsy misy ohatr'izany satria olona manan-katao rahateo dia tena fifaliana ry havana. Rehefa tonga nefa ny tamin'ny fotoana anankiray dia ao amin'ny 2020 dia narary io zaza io. Ary rehefa narary io zaza io dia vakintsika mihitsy ilay ten'Andriamanitra. Ary noho nefa lehibe ny zaza dia nakany amin'ny rainy. Tany amin'ny mpijinjavary izy indray andro. Ary hoy izy tamin'indray, endreny andohako. Ary hoy rainy tamin'ny zatovo anankiray, ento any amindreniny izy. Dia nitrotron'ilay zatovo izy ka nentiny any amindreniny. Ary nampifony izy mandrapita tao vonan'ny andro dia maty. Narary ilay zaza ry havana malala. Dia tamin'ilay zaza narary aloha mbola ohatran'ny zaza rehetra marary, ohatran'ny olona rehetra marary. Fa ny nampalahelo, maty mihitsy ilay zaza. Maty ilay zaza. 2020. Ary raha vehivavy niakatra ka nampandry azy teo amin'ny fandrian'ilay lehilahy an'Andriamanitra. Dia narindrina ny trano ka nivoaka izy. Rehefa maty izany zaza io dia nentin'ilay vehivavy dia nampatoriany teo amin'ny fandrianan'i Elisa. Dia nidiny tao dia lasa izy nivoaka. 2022. Ary niantso ny vadiny izy ka nanao hoe masina ianao. Asa misy zatovo anankiray mankaty amiko mitondra biriky vavy anankiray mba handeha fainganao any amin'ny lehilahy an'Andriamanitra dia hiverina indray. Fa olona ina nakanesanao any aminy anio nefa tsy mba handro tsinam-bolana na sabata tsinona izao. Ary hoy vehivavy ka nahoana azy fa raha vehivavy dia nanisany lasely sy ny biriky vavy ka hoy izy tamin'ny zatoviny. Hampandehano izy ka mizory. Aza miaotra kory amin'ny fampandehanana azy raha tsy ampijanoniko ianao. Teto ravana malala dia ilay vehivavy ilay lehilahy rehefa maty ilay zaza dia ilay lehilahy tonga dia nionona izy hoe tsisy azo atao intsony aninona any ianao izy mantsy an'ilay vadiny sady tsy fotoana mbola tokony hitadiavanao any Elisa izao sady tsy sabata androany tsy tsinam-bolana ka aninona any ianao. Aza makany. Dia mampahatsiaro antsika ny teny mpianatra tamin'ilay olona rehefa niantsoantso ry havana malala hoe aza manahirana mpampianatra intsony fa efa maty ny zanakao. Fa eto ihany koa dia miteny koa ty lehilahy ty fa aza makany intsony sahirana any fotsiny tsy fotoanany izao
fa efa maty ny zaza. Fa nataon'ilay vehivavy ry havana malala, lasa ihany izy. Lasa ihany izy ry havana. Tsy nasakana azy ny tenin'ilay vadiny. Fa lasa izy nandeha. Halleloia. Be deaibe ny olona manana olana, be deaibe ny olona manana problème ry havana. Dia misafidy ny onona fotsiny eo izy dia mipetraka eo izy. Ka zany efa mivavaka e. Eny e. Dia tsy manana eritreritranao dingana ninina, tsy manana eritreritranao ezaka intsony satria efa mionona. Hoe tsisy nina azoko atao a. Fa efa maty ilay zaza. Eny e, ekena fa Andriamanitra no nanome an'io nge dia Andriamanitra anie nake. Dia mionona amin'izay fotsiny ny olona ry havana. Rehefa manana olana ny olona dia tolefika eo. Dia kivy. Dia ohatrany tsy mahita ny ninona atao zany. Fa teto ry havana malala, tsy nanaiky ity vehivavy ity. Halleloia. Tsy nanaiky izy. Dia lasa raha vehivavy nakany amin'ny lelan'Andriamanitra 920. Tany an-tendrombohitra Karmela. Ary raha vao tazany lelan'Andriamanitra very izy dia hoy izy tamin'ny Gehazy zatoviny, laisonay mitalary ary masiny ianao miazaka za hitsena azy ka ataovy aminy hoe tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny zazalahy, ary hoy ny famaliny tsara ihany. Ary rehefa tonga tany amin'ny lelan'Andriamanitra tena tendrombohitra izy dia nandray ny tongony fa Gehazy nanatona nampiala azy. Nefa hoy lelan'Andriamanitra, avelao ihany izy fa ory ny fanahany ao anatiny. Ary Jehova efa nanafina zany tamiko fa tsy nanambara tamiko. Dia hoy raha vehivavy, moa naniry zaza taminao va tompoko? Tsy hoy va aza mamitaka? Ary hoy izy tamin'ny Gehazy, miskina ary teo an-tananao ny tehiko. Teto ry havana malala dia tazany Elisa le boriky. Dia le niala avany zany le boriky vavy dia tazany Elisa. Dia hitany Elisa mihitsy hoe fahatongavana olona tsy normal fa misy zavatra maika. Misy zavatra mahatery. Ianao io nge ry havana malala. Tsy normal zao ianao hoe miaro tory eto amin'ny alina zao hoe. Amin'ny filialy ianao dia mbola eto a. Dia mihaino tenin'Andriamanitra, mihaino toriteny a, tady an'Andriamanitra mivavaka. Fa misy zavatra ry havana. Izahay zao ry havana tsy tery tamin'Andriamanitra zany a. Fa nisy zavatra tsy normal. Nisy zavatra tena mahatery ao, misy zavatra tena mahaporotra mafy ao. Ary Elisa ry havana dia avy hatrany izy dia nafantatra n'izany zavatra zany. Avy hatrany dia fantany fa tsy maintsy misy olona ty olona ity matoa tonga miazakazaka ty an-tendrombohitra. Tsy niandry ana ho tonga tany an-trano izy. Tsy niandry ana hidina teny an-tanàna izy, fa niazakazaka izy. Ianao tonga eto io, miazakazaka eo an-tendrombohitra Karmela ianao. Mitady an'i Elisa, mitady an'i Jesosy ianao ry havana. Fantatra mihitsy fa tsy normal io ianao miaritra eto io amin'ny alina. Isan'andro ianao dia tonga eto foana miaro tory, mahafoy torimaso. Andriamanitra mahafantatra fa misy zavatra ho ilainao. Ry havana malala. Avy hatrany dia Elisa ny nanontany. Inona ny olana? Salama tsara ve ny vadinao? Salama tsara ve ianao? Salama tsara ve ny zaza? Ry havana. Androany a. Misy Jesosy eto manontany anao. Salama tsara ve ianao? Mety tsara ve? Mandeha tsara ve ny fiainanao? Ianao tonga mitodododo. Teto ry havana Elisa mbola nanafena an'Andriamanitra. Satria Elisa olombelona. Misy fotoana Elisa tenenan'Andriamanitra. Ampafantarin'Andriamanitra azy meloa ny zavatra trany. Fa misy fotoana tsy ampafantarin'Andriamanitra azy meloa. Fa Jesosy ry havana malala. Mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Fantany ianao io. Tonga mitady azy io. Teto moa dia nitoy ny tantara dia nanome tsiny an'i Elisa raha vehivavy. Endrika tsy finoana. Tehiteny raha vehivavy hoe tsy efa niteny taminao ve zaho hozy izy fa aza mandainga amin'ny mpanompo vavinao. Zao maty ihany le zaza. Zao nomen'Andriamanitra zaza fa maty ihany. Ny zavatra tokony tao an-tsain'ity vehivavy ity ry havana dia zao. Elisa no nanome an'le zaza. Dia maty le zaza
fa mbola eo Elisa. Tamin'ny alalan'ny Elisa no nahazahoany an'io zaza io, fa mbola amin'ny alalan'ny Elisa no ahafahany ahazo indray an'io zaza io, satria Elisa mbola eo. Ary zava-dehibe ny mbola maheo an'i Elisa. Elisa tsy mbola maty, ry havana, mbola tsy nalain'Andriamanitra Elisa, fa mbola eo. Jesosy angery havana eo foana. Elisa tamin'izany mbola misy fetrany, ary maty Elisa rehefa taty aoriana, fa Jesosy eo foana, alfa sy omega, mandrakizay. Androany zany ny zavatra tiako tonga any aminao dia zao: ny fiainanao miovaova. Misy fotoana ny fiainanao misy olana, misy fotoana ry havana tena mandalo ady mafy mihitsy tsika rehetrarehetra reto, fa ny zavatra tiako fantatra androany, Jesosy eo foana izy. Halleloia, eo foana izy. Tia anao Andriamanitra, manana anao finoana, atsangany indray ny finoanao, aza mipetraka fotsiny eo amin'ny toerana misy anao, aza mionona fotsiny ianao hoe misy olana ty dia tsy voavaha, ry havana, fa ny mpamaolana mbola eo foana. Mila anao mikiry, mila anao miezaka, mila anao mitady, mila anao manao dingana, mila anao miazakazaka ry havana. Ny tantara taorianan'io angery havana malala, velona le zaza, velona le zaza. Rehefa tonga tany atokantrano izy mivady indray Elisa dia niampatra teo amin'ny zaza io, ary dia velona le zaza ry havana malala. Zany rano te hampahery anao, Jesosy mbola eo, ianao azakivy. Fantaninao fotsiny androany dia zao: eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? Eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? Fa raha izany dia tsy tokony ho kivy ianao, ary tokony hahery ianao. Hijery tantara anankiray manaraka tsika androany ifampaherezantsika ihany koa ao anatin'ity toriteny ity, dia za androany tena tia hampahery anao mihitsy. Misy zavatra mila tsangana eo amin'ny fiainanao eo, misy zavatra mila tena averina vaovao eo amin'ny fiainanao ry havana. Misy ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona, efa diso fantatsika loatra ity ten'Andriamanitra ity. Jaona 2:10 dia avy hatrany dia ny 2:30 ny vakiantsika androany. Ity tantara ity moa dia efa fantatsika be fa tantara tamin'ny nananganana Lazarosy. Jaona 11:32. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niakohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ny finoan'i Maria ry havana tamin'ity fotoana ity dia Maria nafantatra fa Jesosy dia mpanasitrana aretina, ary na aretina inona dia nisotranin'i Jesosy. Mbola tsy nampaninina amin'ny Maria, Lazarosy narary. Ary fantatra Maria janona teo zany ny farafinoan'i Maria, teo ny ahavony, teo ny faratampony. Hoe raha teo Jesosy tamin'ny Lazarosy narary dia tena tsy maty tokoa Lazarosy. Raha teo i Jesosy tamin'ny Lazarosy narary dia tsy maty izy, satria mieritreritra Maria fa Jesosy nge nanasitrana ry havana. Inona ny aretina tsy nisotranin'i Jesosy? Dia efa manina kosa moa ny aretin'ny Lazarosy ry havana ny tsy sotranin'i Jesosy. Ary voalazan'ny ten'Andriamanitra fa Lazarosy tena tiany, olona akaiky ny fony. Ohatrany tehiteny Maria hoe: ny anahy efa tena lasa lalina loatra le olana, efa maty efatr'andro. Ry havana malala, betsaka ny olona manana olana. Mety misy olona voan'ny cancer, dia ozy izy hoe raha ty anaty aloha dia efa tsy hevitra intsony. I Maria angery havana malala talohan'io angery havana nisy maty anankitelo angery havana malala efa natsangan'i Jesosy. Efa natsangan'i Jesosy. Le zanaka vavin'ny Jairo, le zanaka latokan'le vehivavy ampitondra tena tao anainy, efa natsangan'i Jesosy ry havana. Fa teto ry havana malala dia ohatrany tehiteny Maria hoe: tsy raha ny anaty efa tsy sevitra. Reny olona reny mbola vao maty reny dia natsangana, mbola
vao maty kely farafaratsy indrindra tamin'ireny efa andeha alevina, efa tao anaty vatapaty andeha alevina. Zay ny ratsy indrindra hitan'ny Maria nataon'i Jesosy. Ry havana, misy olona tena miteny mihitsy hoe ty cancerako ty efa tsisy hevitra tsony ty, fa mba nafantatra ihany olona voan'ny cancer fa vao nanombonomboka de sitrana, avotra aingana de sitrana. Mba nafantatra ihany tokantrano mikorotana fa ohatry ny fomba nikorotarotana kely de velona lama, fa raha ty anaty efa tena efa tsisy hevitra tsony. Mba nahita ihany fiainan'olona mba ohatry ny potika fa ohatry ny tsy tena tonga amin'izao toerana misy azy zao. Ry havana malala, misy olona manana an'izany eritreritry zany hoe raha ty anaty efa tena tsisy hevitra tsony ty fa nendry zareo hafa, ny azy mbola nety fa ny anaty tsy mety tsony. Ary zany no tao anatin'ny sain'i Maria sy Marta tamin'ity fotoana ity. Voafetra ny finoany, tapitra teo amin'iny Jesosy manasitrana ny aretina. Jesosy mety manangana maty ihany, fa farafaratsy mba maty vao teo, farafaratsy mba maty mbola voenana vao elaela vao kelikely, fa tsy hoe efa voalevina nandritry ny efa farana tany am-pasana. Ry havana malala, fa androany tamin'io fotoana io de nitomany Maria sy Marta. Ry havana, rariny be zany satria mampitomany ny zava-misy, mampalahelo ny zava-misy, ary na de Jesosy koa aza mba nitomany. Fa misy fotoana na de mitomany azy tsika de mbola mila finoana ihany koa, tsy ampy ny mitomany. Fa na de mitomany azy ianao, avelao ihany ny finoanao mbola eo, avelao ihany ny finoanao mbola hatanjaka. Jesosy de niteny, raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ino ianao de ho hitanao ihany ny voninahitr'Andriamanitra. Ekeko fa mitomany ianao, ekeko fa malahelo ianao, ekeko fa tena kivy ianao. Ny kivy azonao atao, ny mitomany azontsika atao ny malahelo, fa ny finoantsika ry havana aza velanao raraka ao anatin'ny olana, aza velanao raraka ny finoanao. Fa raha raraka ny finoanao, eo ianao no atao hoe vita, eo ianao no atao hoe resy, eo ianao no atao hoe potika tanteraka. Fa na de olona maty efarana azy, na de efa potika, ianao mieritreritra fa potika tanteraka ny fiainanao, ampiakariny finoanao androany. Fa Jesosy mbola eo, tahaka ny Elisa le tary, Elisa mbola teo, Jesosy mbola eo ry havana. Ary eo foana Jesosy. Ny olona teto amin'ity planeta tany ity ny miovaova, ny olona mipetraka eto, ny olona teraka, misy maty de misy teraka, misy maty de misy teraka, fa Jesosy eo foana. Halleluja. Ny karazana olana be de be, fa Jesosy mbola eo foana izy, ary izy tsy miova. Zany rano ty ampahery antsika rehetrarehetra. Ninona zavatra eo amin'ny fiainanao androany? Ianao ry havana aza kivy fa manana finoana, aza ferana ny finoanao, aza mieritreritra ianao hoe raha neny anina de nety fa ny anaty tsy mety, ny ahy kosa tena mafy loatra, ny ahy kosa tena ohatr'izao. Ry havana malala, arakaraka ny zavatra mitrango eo aminao ihany ny habean'ny finoanao. Ianao ry havana, raha aretina andoha foana, raha arety kibo, raha zavatra kely tsy de manahoana, tsy ampitombo ny finoanao an'Andriamanitra, tsy ahafantaranao an'Andriamanitra. Fa rehefa ngeza ny zavatra eo aminao de fantatrao fa lehibe Andriamanitra. Mampahery antsika rehetrarehetra androany samy mahery ampiakariny ny finoana, aza kivy misy si foana, mandehana, aza mionona fotsiny amin'izao fa tadiavo Andriamanitra, tadiavo Jesosy, fa izy nanao zavatra eo amin'ny fiainantsika. De samy mahery tsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. Halleluja. Amen.